Rapitsy kosa no evoaka ny laharana fahatelo amby dimampolo sy telonjato ny gazety soa ahitantsika ny torohevitra maro samihafa ny fanomana fidiram-pianatra no iban-toerana ao anatin'izany gazety eo amin'ny rampitsy izany. Ny fidiran'ny mpianatra safidio tsara ny kitapon'ny ankizy, izany no tena misongadina ato anatin'ity gazety soa laharana fahatelo amby dimampolo sy telonjato ity. Ankoatr'izay moa dia mbola hitanao ao ireo lohahevitra maro samihafa izay mahazatra anao ato anatin'ny gazety soa, toy ny lamaody dia ny katalogy izany, ao ihany koa ny mahakasika ny fahasalamana, ranomasina fantatrao ve? Izany no fanontaniana apetraka aminao ary valiny kosa ao anatin'ny gazety soa. Mbola resaka fahasalamana ihany, ny aronono mitandrema. Manahoana ny momba izay? Ho hitanao amin'ny pejy fahatelo ny gazety soa. Eo amin'ny sehatra ny sosialy kosa indray, hatramin'izay ny vehivavy manify no tiany lehilahy. Famelabelarana momba izany kosa no entin'ny gazety soa ao amin'ny pejy fahatelo. Eo amin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy indray amin'ny teny frantsay kosa no ahitanao ny lohateny manao hoe préparer un menu 100% aphrodisiaque. Eo ihany koa mbola resaka sosialy hatrany, ce qui nous approche nous effraie. Ary amin'ny teny malagasy no ahitanao ny momba ny fifamofona sy ny fanazavana momba izany. Inona moa izany hoy ianao? Ny fiancé izany. Andindininy ihany ireo fa ao anatin'ity gazety soa izay ivoaka rahampitsy maraina ity no ahitanao ny lohateny maro samihafa izay mahazatra anao ao anatin'ny gazety soa. Kovidio ary, tieny rahampitsy maraina, ny anjara gazetinao soa